Havana, ho ampitomboana ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tomponsika. Amen. Dia andeha hiaraka hivavaka hatrany tsika ry havana, isaky ny manomboka ny tontolo andro tahaka an'izao. Midera sy misaotra ary manome voninahitra anao mandrakariva izay ry Tompo Rainay izay eny an-danitra, satria resy lahatra izay fahitanay amin'ny fiainanay mihitsy, ny endriky ny fitiavanao. Tsapanay izany Tompo, misaotra indrindra. Matsiaro menatra ary izahay, noho ny tsy fahatanterahanay, notanay ny fahalemenay, dia izany no ifonanay ankehitriny. Mamindrafo Tompo, mamelà ny elokay ary fanahinao masina ny anamasina sy tari-dalana anay, mba hanaovanay ny sitraponao ka tsy hanontany aminao intsony. Amen. Amin'ity herinandro ity ry havana, dia izay ataon'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina, amin'ny maha Andriamanitra velona azy, amin'ny maha Tompo velona azy, izany indray no iarahantsika mifampizara. Ny tanjona dia mba hampitombo ny finoana sy ny fahatokiantsika ny Tompo mandrakariva amin'ny androm-piainantsika rehetra. Andeha ry havana, ny bokin'ny Isaia mpaminany no hakantsika an'izany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa ny Isaia 1:7, andininy 1:12. Amin'ny anaran'i Jesoa iaho. Izao no lazain'i Jehovah, ny iray masin'ny Israely, teny namorona azy: ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Amen. Rehefa nijery ahako hoe inona moa no tena dikan'izany ry havana, dia lasa koa aloha mba namaky ny Baiboly amin'ny teny frantsay Louis II. Io moa izany no ampiasaintsika koa miaraka amin'ny metodista eto, ary indrindra hoe maro ny Baiboly fa maro koa ny fiangonana protestanta amin'ny teny frantsay no mampiasa an'ity Louis II ity. Dia izao rehefa ndraisiko ny dikany dia hoe te anontany ahy ve izy hanome baiko ahy ny amin'ny zanako rehetra sy ny asan'ny tanako rehetra. Izay izany no hitantsika amin'ity teny ity. Ohatran'ny somary takonao ny amin'ilay hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany, fa izay nandika ny Baiboly malagasy protestanta azy tsy maninona izany. Fa ndao akambatsika ary akambatsika ireo voalaza ireo zao ary: tsy miandry ho baikointsika Andriamanitra amin'ny maha Andriamanitra velona azy, fa manao izay mahasoa sy mahatsara ny olony sy ny zavaboariny rehetra izy. Ary ny 12 dia izy no mibaiko sy mifehy ny voary rehetra, ilay univers mihitsy ny resahana amin'izany. Ireo izany dia tena voafehin'ny Tompo ary baikony mba ho amin'ny tombotsoa ny zavaboariny rehetra, ary anisan'izany ny olombelona. Dia ny 17 ka hatramin'ny 17 koa dia mahafinaritra, satria manomana famonjena ho an'ny olony izy. Ry havako, mety mandalo fahasahiranana ianao amin'ny lafiny ara-bola ohatra, mety ho lazon'ny tsy fahasalamana noho ny aretina, mandalo olana saribahana sy ny sisa. Eny, mpahazon'olombelona izany. Fa izao ary, anio dia tsaroa fa velona Andriamanitra, tsaroa fa velona Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy ianao. Mandray an-tanana ny fiainan'ny olona izy. Averina ny zanako io Tompo, sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiny ihany. Tazony amin'ny teniny Tompo ry havana, mahereza. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao ary izay Tompo, fa amin'ny mahavelona anao dia miasa ianao ary tia anay. Misaotra indrindra. Ka izay mety ho fitsapahana na zava-tsarotra mandalo amin'ny fiainanay tsy ampikory, tsy alefy ny finoana sy ny fahatokiana anao aty anatinay, fa velona ianao Andriamanitra, velona ianao Jesosy Kristy. Dia mba sitrano ny marary rehetra
afaony ny olona izay manana olana amin'ny lafiny samihafa, ara-bola, amin'ny lafiny tsy takatry ny sainay e. Vao ny olan'ireny Tompo, mba handraisan'ny valim-bavaka fa Andriamanitra velona, Jesosy Kristy velona nefa nanolora ny fiainany. Dia apetrako aminao ary ny fiainanay rehetra, mamakivaky ity tontolo andro ity sy ny androm-piainanay sisa rehetra. Amanarinao Jesosy anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesosy. Amen.